ohatrany hoe mahafinaritra zany le hoe meny Jesosy sehatra ohatran'izao hoe dia ataontsika voalohany aloha tena miarabanareo tsirairay avy izay tena meny Jesosy andro vaovao tsika dia andro tena hoe latsinainy vaovao ty a tsy misy ohatran'ity a dia ndao re tsika hisaotra an'Andriamanitra satria mbola afaka mandre a mbola afaka ny andray fa indrindrandrindra afaka miaraka mifampitantantsika hampiatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao re tsika amin'ity fotoan'ity a hiaraka inviteko nareo hoe ndao hiaraka iray fo tsy hoe zany mpiteny eto na hoe za mpitoro teny na hoe mpanao an'izao fa tena raisiko ty hoe dingana vaovao ana dia ndao tsika hiaraka iray fo a ametraka an' Jesosy ho ivon'ity fotoan'ity ary tena hoe izy irery avy a no mpanapaka dia asan-drato arany vavakao raha eo misaotra fa mbola afaka miaraka ohatran'izao zay tsy misy mihitsy nyity fivorian'ity raha tsy eo ianao Jesosy a mbola mamindra fo ianao mbola manome fisainana afaka misainy zahay tsirairay avy mbola menao fo afaka mitempo zay a tsy ny rehetrarehetra Jesosy ny manana an'izany ary tsy ny rehetrarehetra Jesosy ny hoe misy chance mbola afaka miaina amin'izao fotoana androany zao dia tononiko Jesosy fa ianao no mpanapaka eto amin'ity fotoan'ity dia misaotra rehefa lehibe ianao a misaotra amin'ny zavatra rehetra ho teneninao ary tena vonona zay Jesosy ny andray vonona ny andray a ary zay teny rehetra ho lazainao Jesosy dia aoko tonga fiainana aminay tsirairay avy mankasitraka raha ny amin'izany a sika rehetra araka anao hoe amen. Manasa anareo hipetraka. Ny tenin'Andriamanitra ho zaraintsika androany a izany hoe nampitondraina ny lohateny hoe Araho maso akaiky ny fiainam-panahinao. Tiako be ilay zarain'ny pasteur Sandratra teo fa tsy tena mifampitohy be amin'ilay izy mihitsy hoe ohatra nahoana ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra hidina ny zavatra ataonao mampalahelo ny fanahy masina venao sa mampifaly anazy dia ozy izy ato hoe ny loha hevitra Araho maso akaiky ny fiainam-panahinao za koa tena anatin'izany tompoko lahy sy tompoko vavy tena teny ho anahy koa zany satria mila manao an'izany isan'andro eo ny fiainako tadidio a fa Jesosy manara-maso antsika isan'andro misy tenin'Andriamanitra amin'ilay hoe tantara toko faharoa andininy fa 9 tantara toko faharoa tantara faharoa toko fa 9 andininy fa 7 dia jerentsika kely vetivety hoe ohatr'izao ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny mason'i Jehova mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony amin'kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy adala ianao tamin'izany ka dia isy ady azo anao hatramin'izao. Misy ireo maraka kely zany a ohatrany hoe ny expérimenteko ilay izy ary tena niainako mihitsy teo amin'ny fiainako hoe rehefa une fois ianao a nareo hoe tsy mandinika fa rehefa hoe tsy milamina amin'ny fiainam-panahinareo dia misy zavatra tsy mandeha eo ohatrany hoe zany zavatra hitako isan'andro raha vao une fois ianao déconnecté amin'Andriamanitra dia tsy mandeha io e dia ny tenin'Andriamanitra koa tena milaza hoe tsy mahefy ninona isika raha misaraka aminy. Nireo marika n'le nilazaiko teo hoe rehefa tsy milamina amin'ny fiainam-panahiko a dia ho anahy zao manambady dia raha vao tsy milamina zany ny fiainam-panahiko dia tsy milamina ny fiainan'ny tokantranonay zay zao ny akaiky tena hitako mihitsy satria anao témoignage kely dia ohatran'izao ilay zavatra mitranga nisy taona zany a izay mivady
andeha maraina mifo maraina dia andeha hamonjy sekoly. Dia le fitrangan'ilay izy ohatran'izao dia eny an-dalana nafarako izany mihora tamin'izay hoe aza adininao aty zavatra ity zay fotsiny teneniko dia okey ozy izy dia lasy zay dia eny an-dalana mety hoe 100 mètres teo ngamba ny distance ny tafialana eto an-trano dia nanontaniako izy ao le zavatra efa ilaina tsy ao le izy ozy izy zay aloha ny ray tsy ao le izy ozy izy dia andao izy hiverina fa mbola akaiky tsika dia afaka miverina zany zay raha ohatra hoe alina dia zao tezitra tao anatin'le izy tonga dia lagy azy zany zay mbalazan'izy tena tsy mety rangazany nataony zany nefa efa nafarako be dia be nefa za koa manana ny omaniko aty reto mila atao mba zao dia izy koa nanana ny omaniny tao anatin'le izy fa tsy nijery an'izay aloha za fa hoe zay zany le izy ohatrany hoe mandigana kely fotsiny hoe misy azy zany dia rehefa avy eo naloto ny foko fa za tsy ny menimenina samy hafa zany le hoe anao zany tsy voatery hoe miteny dia misy dikany be le hoe rehefa toriny eto le teny hoe mangina dia le mangina tsy midika hoe tsy miteny fa le mangina le fonao mihitsy ka mila mihetra eo anatrehan'Andriamanitra hoe mangina amin'ny zavatra rehetra io dia toy an'le izy ohatran'izao teo amin'le romotra amin'izay teo amin'le hoe lagy zany fa tsy hoe romotra mety ohatrany hoe alika viraka fa mety zay malaza le izy hoe zay zany hoe romotra bia zany taty anatiko taty dia teo nampatsiahivin'i Jesosy hoe misy ohatr'izao le izy hoe aizaka ny portefeuille anao ny anton'izay le course alehanay zany tokony hoe nandeha zay dia mitondra le zavatra tokony hoentiny miora dia avy eo mandeha miverina any amin'ny banky dia avy eo mila makany amin'ny banky zany le trajet dia donc no vaiko zany le izy hoe tokony harindray zany satria adilo le zavatra nafarako hoentiny dia ohatran'izao le izy hoe ozy izy ateo hoe adiniko le portefeuille nampatsiavin'i Jesosy hoe portefeuille anao adino dia rehefa tonga teo amin'izay toerana zany dia ozy hoe nity adiniko koa kay ny portefeuilleko dia azonareo le tiako tenenina hoe tamin'ny voalohany zany ny teny amiora tamin'ny voalohany teny hoe adino le izy dia tezitra be fa za kay tena mpatsiavin'i Jesosy hoe le portefeuille anao adino dia ndany ianao miverina koa dikan'izay hoe raha miverina ana dia afaka alaiko koa le zavatra dia milamina le zavatra tsisy ninona dia rehefa voiny fa fotsiny nampatsiavin'i Jesosy hoe adino ny portefeuille dikan'izay hoe aika za lehilahy koa kay manadino dia teo zany tena tonga sainy fa tena tiako be le izy satria nampianarin'i Jesosy eo ny eo ianao nge afaka forain'i Jesosy ohatrao ny fonao hoe ndeha hiverina aminao satria le zavatra nataonao koa nge diso hoe dia ohatr'izao le tiako teneninao anatin'le izy hoe ianao anatin'ny fahadisoanao Jesosy mahita anao foana io le hoe manara-maso anao izy naiza le anao dia nisy rehefa le niadimètre n'le hoe diso dia teo Jesosy tena hoe nanadio ny foko vetivety kely tena hoe ohatrany zavatra ohatr'izao dia asorona fotsiny le izy dia zay dia vita arinary dia vita le izy satria ho anay lehilahy mantsy mafimafy zany miadimètre hoe diso ianao na hoe manao fahadisoana ianao surtout hoe raha hoe nianatra ohatr'ohatr'izany tsy ohatrany hoe tsy évident amin'ny lehilahy zany tsy haiko fa zay fotsiny le izy ohatra dia tena vao nampatsiahivin'i Jesosy hoe ianao koa nge afaka manadino dia ozy izy hoe ndeha Jesosy hifona aminao dia tena teny eo dia pratike an'le izy hoe misy an'izao afaka pratikena kay rehefa manao an'le izy zay no hoe manara-maso ny fiainam-panahinao ianao amin'ny fotoana rehetra dia teo zany dia afaka ny s'excuser tamin'i Jesosy dia avy eo ny toyany s'excuser amin'ny vadinao ho an'ny manambady zay
fa ho an'ny tsy manambady koa misy zavatra foana dingana afaka ataonao miaraka amin'i Jesosy. Dia dinianareo tsara ilay izy hoe raha tamin'ny voalohany zany nanaiky fotsiny hoe andeha hiverina any an-trano dia vita le zavatra tsisy hoe qu'est-ce qu'il y a fa tonga dia lamba le izy. Dia io témoignage io zany nahitako mihitsy hoe ohatra nahoana kay ny fotsika manoloana ny zavatra anankiray, inona kay ny zavatra teraka ny fo maloto, inona kay ny zavatra eritreretinao hoe mety nefa kay diso le izy. Misy teny voaraiky tamin'ilay izy hoe Jesosy ray tena mbola mamindra fo amintsika. Dia raha vao mbola manana toetra zany tsika hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manana hirika foana Satana hidirana sy hiainanao amintsika. Misy anazy zany ao aminahy tamin'izay. Dia hitan'ilay izy dia nataony fotsiny mba hoe io fa misy hirika dia lasa fa mibilisatra dia io fa lavo zay. Misy tantarany matetika zany eto ohatran'ny toriana foana le momba ny toetra, fa ny tena marina reto tena zay mihitsy mila mitiravitsika. Dia za tena ao anatin'ilay mitiravy ny toetra koa, satria ilay izy rehefa ny fahafotsiny manaiky an'ilay izy dia Jesosy mampatsiahy hoe inona ny ataonao isan'andro dia aiza ny alehanao isan'andro. Dia ianao hoe manome tombony amin'ny fiainam-panahy anatin'ny journée anao sa fiainan'ny nofonao. Dia hitanareo misy tantaran'ny zanak'Israely le hoe niala tamin'ny tany Egypta dia niditra tany anefitra. Dia amin'ilay hoe Exode 14:11 tsy hoe ho vakiantsika ilay izy fa tao amin'ny Exode 14:11-12, Exode 16:3 naneo ilay izy hoe monomonina foana ny zanak'Israely afaka tany amin'ny tany Egypta izy dia noentin'Andriamanitra tany amin'ny tany anefitra. Dia rehefa tany anefitra izy monomonina hoe nohony zay misy an'ity sy ty. Dia nefa nareo raha mandinika tsara ny zanak'Israely ny tena anisan'ny olona ohatrany hoe antsika zao raha mahita dia miracle dia hoe misy marary tsy dia sitrana, fa ry zareo mahita an'izany hoe ranomasina misokatra tanjapeny zany zareo mahita ny hoe vatsiany Jesosy izy amin'ny fotoana ilaivany azy, meny hanina, meny an'izao, meny rano, yes zay mihitsy. Dia nefany mety hoe 7 taona moa le izy, 7 taona zareo ny tao anefitra. Dia raha maha-olombelona zany le hoe 7 taona volavolaina gidraka zany. Dia zay zany le hipetraka amin'ny toerana hoe olombelona, satria rehefa eo amin'ilay mahanofo ianao dia rehefa volavolain'Andriamanitra tsy hoe vetivety ianao dia lasa ohatr'izao fa eo andala ataony zany zay aparfait antsika ohatran'izay. Dia naleony zareo ny safidy an'ilay hoe monomonina manao an'izao Andriamanitra zao nalaonay ihany tany Egypta fa aty ohatrany hoe ho faty zay, ohatrany hoe tsy nisy fasana ve tany Egypta dia nalaonao no entina taty dia ho faty any amin'ny any anefitra any. Dia misy lesona azo tsoahana be tao anatin'ilay izy hoe tsy ny fahitanao ny fahaiza-manao n'Andriamanitra no antoka hatahiry ny fiainam-panahinao, fa ny fiovamponao irery ihany ho tena ho an'i Jesosy 100%. Yes. Rehefa manara-maso ny fiainam-panahy rehefa manara-maso ny fiainam-panahiko aho dia midika izany fa manatsara ny fifandraisako amin'i Jesosy. Tena Andriamanitra raha teo dia milaza ao amin'ny Joba 22:21 hoe mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana ianao.
nareo ve efa nisy fotoana nandinika hoe hoentinareo aiza ny fiainam-panahinareo, hoentinareo aiza ny tongotrareo, hoentinareo aiza ny fisainanareo, hoentinareo makaiza ny safidinareo. Isan'andro isika manoloana ny safidy, dia io safidy io no azo hitarafana hoe iza no Andriamanitra tomponao. Misy contexte ray izay zao azo lazaina hoe matetika zao ny resaka fahalavona. Tsy haiko hoe maninona koa fa lasa miresaka an'izany. Matetika tonga ao antsaintsika rehefa hoe miresaka hoe fahalavona dia zao, na le izy miresaka fijangajangana, na le izy miresaka eny tonga dia hoe ny akaiky indrindra rehefa hoe miresaka hoe fahalavona dia hoe jangajangy ny olona iny. Fa zao tadidio ny fahalavona rehetra tsy rehefa ny fahafotsiny ianao tsy mipetraka eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra na manao ny sitrapon'Andriamanitra dia lavo ianao zay ny dikany. Dikan'izay hoe rehefa ny fahainao lavo tamin'ny teny hoe tamin'ny safidy hoe ho voaloto ny foko tam'le fijoroana vavolombelona teo. Fa zao io ny fahafotsiny ianao rehefa lavo dia miarena verina amin'i Jesosy aingana. Rehefa mbola tsy maty rehetra tsika dia mbola misy fanantenana. Dia tena raisy opportunité ny isan'andro fotoana isan'andro hitombonao, ahafahanao manakaiky amin'i Jesosy, ahafahanao miregle zay zavatra rehetra. Ohatran'ny hoe filazantsika azy hoe misy vary masaka any dia dana regleo iny aloha fa tsy afaka n'olotra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Nomena andraikitra ho raisina isika mba ho sensible amin'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra. Mila mandray andraikitra zany tsika fa tsy hoe Jesosy hito dia karakarao dia ataovy izay tokony atao fa eto fa mila manao pary tsika isan'andro. Tena ho an'ala izy tena hitako hoe mila manao dingana isan'andro. Dia hitanareo na le mijoro ety raha tsy hoe mora, tsy évident zany raha ho anahy, satria tena fala satria meny Jesosy hoe ka izy ka afaka mampiteny. Dia ilay teny zaraiko eto tsy hoe za mampiteny fa za mino fa Jesosy te hiteny ho anahy voalohany indrindra. Dia mino fa nareo koa manokatra ny fonareo handray an'izay tokony olona tandrifiny daholo tsirairay avy ao anatin'ilay izy. Misy zavatra ray izay koa voarayako, dia ohatran'izao ilay izy hoe ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny ahatanteraka ny antom-pisianao. Izy zany tena hoe atomomo izy dia mitady izay tsy hahasoa ny fiainantsika ara-nofo fa indrindra hahasoa ny fiainantsika miaraka aminy. Tsy ny zany fa ny fiainam-panahinao. Dia tafiditra amin'ilay contexte foantsika hoe Araho maso akaiky io fa misy karakara hafa io raha tsy karakaraintsika. Anisany aty anatin'ny fokony hoe ho tonga fitahiana ho an'ny hafa. Fa zao ilay izy. Ilay fitahiana lazaina eto matetika ny lazaina hoe ny tonga voaloha tato an-tsaiko tamin'izany hoe tia manam-bola be dia omeko voly iza mila vola. Dia ohatran'ny hoe hafahafa be zany ilay izy fa zay ilay izy ohatran'ny hoe amin'ilay fisainana maha olombelona zany mandeha ho azy be ilay izy voatady hitany hafa ohatr'izany. Fa zao reto ilay izy hitanareo rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia afaka mizara an'i Jesosy naiza amin'ny fotoana rehetra, fa zay ny ahatongavan'ny fitahiana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray.
misy taona mety hoe mandalo désert androany moa zany sekoly famahana olana fa raisy foana hoe toerana mbola volan'Andriamanitra anao ny zavatra mitranga ninninna mety endrika izany mety ho mafy be mety ataoko hoe atonontonona fa izay mandalo amin'izany matsapa tsara an'izany hoe ohatrany ahoana le izy fa isaka tsaro fotsiny fa isaka mandalo désert tsika dia misy lalana ray ao sokafan'i Jesosy ahafahany maneho ny voninahitry ny rery ihany eo amin'ny fiainanao. Tany Egypta toeram-panafahany tany zanak'Israely niditra tao anefitra izy ny volavolain'Andriamanitra. Rehefa afaka tao izy hainareo ny tantara hoe naninona ry zareo. Fa misy taona zany tsika ohatrany hoe badenina be eo amin'le zavatra mitranga hoe misy an'izao dia le fo zany to dia ohatrany hoe mora takona zany hoe tsy mifakahita ianao sy Jesosy. Tsy mifakahita vetivety kely dia mora arodany devoly ohatran'izao le zavatra teny-piainana ny raisinao. Tadio antsika tena manana opportunité afaka mandray teny fiainana isan'andro eto. Dia misy koa arany afaka manaraka maneran-tany hoe izay tena faly fa misy teny fahamarinana voaray. Dia taoko le fizarana taoko reto tena hoe le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy mihitsy hoe ohatrany ahoana zany. Dia za reto anisan'ny tena hoe faly satria nandray an'i Jesosy. Dia isan'andro izy tena hoe mitady izay moyen rehetra mba tsy ho voafingana ianao eny an-dalana iny satria faminganana tena be dia be. Vao mamindra ohatr'izao ianao dia io misy lavaka. Mamindra raindray ianao dia misy fandrika hafa. Fa Jesosy reto tena mitazona antsika. Jesosy tena miaro antsika. Dia izay indrindra ny ilazaina hoe aleo reto arahana akaiky le fiainam-panahy ity fa tena tsy mety tia, tsy mandeha io. Tsy za manokana aloha tena hitako mihitsy le tsirony hoe ohatr'izao rehefa manara-maso ny fiainam-panahinao dia ohatran'izao rehefa le tsy manara-maso. Sady vetivety kely dia tratra ny favarim-barianana. Tena aleo reto tsiko anokatra ny fotsiko sensible foana amin'ny fotoana rehetra. Vao miteny Jesosy dia angato avy. Mety tsy miteny anao amin'ny sofina izy fa mety miteny amin'ny zavatra hitan'ny masonao fotsiny. Fa Jesosy tena miasa amin'ny fotoana rehetra. Dia izay reto ny tenin'ny zaraiko androany fa ataontsika me voninahitra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra milazainy dia mino fa nandray zavatra ianao. Dia atolotra ny pasteur zao ny toy an'ny fotoana. Alleluia. Andriamanitra mametraka zavatra ao anatin'ny olona dia misy fotoana asain'Andriamanitra avoaka io hareny io. Amen. Manasanao hitsangana avy hatrany dia hivavaka tsika. Ny lohateny androany moa inona? Araho, maso, fiainam-panahy. Amen. Raha za zao no hoentiny eo amina kapohana fiara dia sokafana dia araho maso io motera io. Tsisy haiko. Azo reveo tiako tenenina. Raha tsy fantatrao zany le zavatra ho arahana, tsy zavatra arahanao zany io. Ary izay no mahatsara ny fisian'ny sekoly sy ny teny satria manaitra Andriamanitra. Zany fiainam-panahy zany tena vasta be zany. Fa ny angatantsika voalohany hisokatra ny faharisim-po ao anatinao. Tsy hoe hanara-maso ny fandrosoan'ny fiainanao fa hanara-maso ny
fiainam-panahinao. Ao afoantany dia tenen'Andriamanitra tonga eto ianao androany a. Avao zay ao anatindray no surveillant général anao. Ary voalohany indrindra ampiasao amin'ny fiainam-panahinao aloha zany a. Mangatamin'Andriamanitra izy farisipo ao anatinao. Tsy hoe hanaraka akaiky hoe aiza ho aiza ny dingana misy ny fiainanao hita maso, fa indrindra aiza ho aiza ny dingana misy ny fiainam-panahinao. Ray tsara indrindra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Eto anatrehanao indray zahay no mitondra ny fonay a, mitondra ny fiainam-panahinay a, mitondra ny mombanay manontolo, mba hisy farisipo ao anatin'ny zanaka ao tsiraray avy. Tsy hanao ambanin-javatra ny asaribidin'ny fiainam-panahy, fa ahay ametraka mihoatra noho ny fanaraha-maso hoe inona no mitrangy hita maso eo amin'ny fiainanay a, ny amin'ny fahafantaranay hoe aiza ho aiza misy ny fiainam-panahinay. Ataovy misy fahazotoana ao anatinay hisokatra ho amin'ny ara-panahy miaraka aminao sy ao aminao. Fa zavatra kely mampivily dia lasa manara-maso ny fiainana isan'andro zay. Milanao zay fanamasina amin'ny alalan'izao fanairana maraina fiandohan'ny herinandro zao, aoka tsy hisy ho varim-bariana amin'ity semaine ity, amin'ity mois de juillet, amin'ity tapataona faharoa 2023 ity. Fa matoa ianao maniraka mpanompo manaitra, fa mila manara-maso zay, mila misurveiller akaiky, mila micontrôler zay hoe aiza ho aiza tokoa moa zany le misy ny fiainam-panahinay. Araka ny teny napetraka teny ambava-mpanomponao teo hoe hoentinay aiza ny safidinay, aoka hipetraka izany fanontaniana zany any anatinay. Ary mino zay fa efa miasa ny fanahinao. Ny fanahinao tena miasa foana, tena miasa foana, tena miasa foana. Ary averiny aminao ny voninahitra fa mendrika ianao, tsara ianao, sady mpanao ny tsara ianao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Mazoto toerana vetivety a. Afaka mahazo ny ordinateur ve azafady pasteur Franck? Azafady mba asina table eto vetivety. Aingana fiasa be mantsy ny prof maraina teo. Aingana fiasa be dia nefa ny mpianatra tsy azo ravana aloha. Misy tena ohatr'izao tsika dia hoe mirava aloha androany. Fino efa tratran'izay fifaliana zay, za aloha tena ohatr'izany tambola hoe raha vao vita ny anina dia ny fifaliana mialoha, fa mino fa mbola hiteny amintsika Andriamanitra. Teny hoe kaikinao a, misy zavatra mila rahanao maso hoe câble azafady pasteur, câble azafady pasteur. Sary câble. Teneno izy a, sarobidy be ny fiainam-panahinao io hoe. Hitanareo a, zareo tsara le teny a nentiny rahalamanda teo a, fa rehefa maloto ny fonao dia misy solution faran'izay tsotra. Na so averiko aminao a, vahaolana faran'izay tsotra tena hoe azo atao tena amin'ny fomba tsy mampisasatra. Tanao tsara hoe zany fihetsiko izany ve? Fa raha vao anatin'ny fahalotom-po ianao a, dia tsy mahita ninninina toy ny hoe tsy azo atao. Mino zao rehefa ho avy ny fotoana 20 taona any ariana any, iresaka izy mivady hoe inona moa nahatonga le tsy miverina le tamin'le 100 mètre vao niala ny trano, dia hiara iomery zareo satria maninona zavatra tsy izy dikan'le izy. Teny kaikinao a, ao anaty famana olana hoe a, misy zavatra tsotra be hoe a, voahoman'Andriamanitra hoe mamaha-olana faran'izay goavana hoe a, fa tsy hitanao le izy hoe a, raha vao mikatona amin'ny fonao hoe a, dia lasa mikatona amin'ny masonao. Alleloia. Ohatr'izany zay ao an-trano misy fotoana, tantarany ao an-trano mantsika tato ato. Dia indraindray to dia ohatry ny hoe tsy hay maninona ianao avy any a, to dia hitanao hoe tsy ampy vavaka zany ianao, dia tsorina le izy a, avy any amin'ny tsy fahampimbavaka ao vao maraina any ianao a,
dia misy zavatra tsisy dikany tonga dia misafoka ianao ohatrany satria ianao zany no père de famille manana droit ny hotezitra kosa atao amin'ity trano ity dia miteny amin'ny fomba tsotra pastery felany hoe maninona raha atao an'izao hoe dia heninao mihitsy ny hoe raha atao izy dia miva fatra indray ianao mihitsy nohatra ny te hanitatra n'le fahatezerina hoe aloha mba atao hatramin'ny ratoandro izy ity asandevoly reto le izy asandevoly zay no mahatsara n'le fifanohanana araka ny teny Rahalamanda teo raha mbola tsy manatokantrano ianao dia aza mijerijery fa omen'Andriamanitra ny vahaolana fotrany hoe mety lesina ho ampivady le izy fa omen'Andriamanitra le fahatsapana hoe misy solution foana apetraka Andriamanitra amin'ny fomba tsotra dia rehefa mitony tsara ianao ampiarinao le izy satria ny tolotsaina tsy voatery avy any aminao foana dia ohatran'ny mety koa ny le izy amin'ny fomba tsotra alleluia ina tsara aloha hevitra androany moa Araho maso akaiky ny fiainam-panahinao ny dikan'izay zany aloha mila fantatra aloha ina zany ny fiainam-panahy aloha zay vao anara-masontsika fa nanaitra Andriamanitra mila mandray fepetra ianao tsy hoe mandehandeha fotsiny amin'izao fa manaraka akaiky ny fahafahanao mifandray amin'Andriamanitra amen zavatra anankitelo momba an' Jesosy no resahako anao anisany ho arahanao maso arahantsika ty fotoana ity ny voalohany ny fahafantaranao fa hiveriny Jesosy anampy ianao anara-masony amin'ny fiainam-panahinao ny fahafantaranao fa hiveriny Jesosy ilainao zany astuce zany le zaraintsika eto amin'izay ao le nzarain'ny professeur teo aloha teo le fondation amen ataovy amen fotsiny aloha ao zao misy fa manisy ny atanao professeur izy aloha ny atao professeur dia zay ndre mifalytsika amen dia astuce amin'izay no menanao mila tsaronao amin'ny fotoana rehetra fa hiveriny Jesosy maninona avereny hoe hiveriny Jesosy ny fahafahantsika manara-maso ny fiainam-panahintsika dia tsy maintsy misy arofanina na balize ianao zany tsy tonga dia hoe manara-maso ho azy ny fiainam-panahinao fa ianao mametraka hoe ahoana zany no ahafahako mitandrina ny resaka io isan'andro vao mifo maraina dia tonga dia 100% ny garde ao tsara satria raha vao tsy 100% garde zay pourcentage tsy feno eo miôdio tahaka ny lioana mitady zay arapaka ny devoly isaoran'Andriamanitra fa tsy lioana izy fa miôdiôdy toy ny lioana zany hoe alika izy anivelona ny alika ale zany maharaka hiry zany alika izy fa mivovo manao feo analioana mampatahotra ao ary miandro fotsiny izy hoe iny fa tsy niambina tamin'ity zavatra anankiray ity dia ataon'izay mampalavo anao fa araka ny tenim-pon'Andriamanitra teo manana opportunité no afaka to dia ampiasa safidy eo no eo hitsangana astuce ao anaty astuce afaka apetraka ao Andriamanitra ho mpanangana anao rehefa lavo fa afaka ametraka koa ianao an'Andriamanitra mitahiry ny fijoroanao tsy ho lavo rehefa apetrakatsika mantsy ry tompo teo foana ianao isaky ny lavo hainao dikan'izay misy herinandro indray ty hisokatra ka fantatrao fa raha seny raha misy fahalavona indray any amin'ny lakamisy zoma any satria tapitra larobia ny sekoly tsy haiko eo azonao ve zany dia lasa ohatrany hoe vao manomboka amin'ny semaine dia efa miplanify miaraka amin'ny devoly ianao hoe za eto mijoro any amin'ny lakamisy iny vao libre ratsy be le izy avao zay anatin'ny sainao tsy hoe mpanangana anao rehefa lavo fotsiny ny tompo zay anisan'ny fiasany fa indrindra rehefa mijoro ianao latsinainy afaka hitahiry ny fijoroanao izy hatramin'ny latsinainy manaraka ao anaty fahaiza-manaon'i Jesosy zany
misy zavatra nytenen'ny tompo atao amin'ny Luc 10:35 mianaran'i Jesosy. Nanome fanoharana izy, mila fantatrao fa misy taony Jesosy manitsy resaka. Misy taony Jesosy mampiasa parabole fanoharana. Misy taony Jesosy mampiasa tantara kely. Fa ao anatin'ireny rehefa tena miaraka amin'ny fanamasintsika dia manondro ny tenany daholo ilay zavatra resahany rehetra. Izany hoe mampianatra izy hoe ohatr'izao ny fisainantsika. Zay le izy. Ohatr'izao ny fomba fiatrentsika fiainana. Ozy izy le tantara eto, tantara momba an'le Samaritana tsara fanahy, zay naninona? Nanino io Samaritana tsara fanahy io? Nitsabo an'le lehilahy voaendaka. Nandalo le anankiroa, jiosy ny anankiray, jereny fotsiny dia lasa izy nitsoaka. Le faharoa mpisorona mihitsiny. Dia inona nataony? Lasa izy nandalo fotsiny, natahotra izy. Nandalo le Samaritana, marihana fa ny Samaritana dia avy ao Samaria ary tena hoe miady amin'ny jiosy. Ao anatin'ilay film Tsoizany iny tena mifandrorarora mihitsy ry zareo rehefa mandalo ny jiosy. Dia teo Jonas Jacob le tena loranga tonga dia etsona afo dia tonga dia samy vita eto. Dia Jesosy le nikalme ohatra izany izy nampianariko anareo. Azareo amin'izay le ohatrany hoe olona tena manohatra anao nefa ao am-pon'i Jesosy ny sauver an'ireo olona ireo. Dia namelesiny Jesosy eto hoe hitanareo le Samaritana tsy tianareo reny. Misy tsara fanahy amin'zareo. Dia izao no nataony, nalainy le olona marary, nikarakarainy, nisauveny, dia tia le teny miaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsiny iny dia naka denaria roa izy. Nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy. Tsy hoe tsaboy fa tsaboy izy. Ary na ohatrinona ny laninao mihoatra ny horety dia honerako rehefa miverina. Ianao ve le vavolombelona teo fitahiana ho an'ny hafa ianao? Tena marina mihitsy zany, misainao voalohany dia fitahiana tonga dia tena multi amin'le tena mienjana dia mizara ho an'izay mila. Fa ny fitahiana azonao zaraina voalohany dia ny fanananao an Jesosy. Eritrereto fa ny tsikitsiky sy ny fifaliana zarainao vao maraina avy amin'ny fahafantaranao fa velona Jesosy. Fa tsy hoe azo diamant ianao raha toandro dia tanteraka amin'ny fiainanao dia faly ianao vao maraina. Tsy izay karazam-pifaliana izay. Ny fifaliana zany tena azo sokajiana amina antony maro. Fa le ampianaran'i Jesosy le avy aminy. Le noho izy sy noho ny fanatrehany miaraka aminao. Dia izao ny fifaliana azonao zaraina n'aiza n'aiza. Tena mitsotra aminao marina fa afaka hiova ny zorony an'ny olona mifanena aminao rehefa zarainao tsiky sy fifaliana avy ao anatinao renao fa avy amin'i Jesosy izay fantatrao sy topoinao. Inona ny tenen'le Samaritana teto? Fa io ny fitenin'i Jesosy, onerako izy rehefa miverina. Inona zany ny tian'Andriamanitra ho tonga ao anatinao ny fanarahanao maso ny fiainam-panahinao isan'andro? Raha hiverina izy dia hanonitra. Inona le onerany? Izay nataonao rehetra ho azy. Asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Hainao hoe dikan'izany? Tsy verimaina izay ataonao ho an'Andriamanitra. Fa ozy izy, onerako rehefa miverina. Ohatra mahita an'Andriamanitra miteny izany hoe avance ho any aloha e. Ianao ve manahy hoe tsisy any amin'ny tompo amerenana an'ilay avance any aminao? Eto amin'izay, tsy ianao no miteny hoe avance, fa ny tompo mihitsy miteny hoe avance. Teneno akaikinao, ho tapitra anie ty fiainana ity hoe ny fiainam-panahinao hoe afaka hitondra zavatra tsara hoe ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe. Dia ilay Andriamanitra miteny hoe fa tsy verimaina hono ilay izy. Fa rehefa hiverina izy dia honeran'izany hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Izy mihitsy tonga dia manome promesse hoe kalma tsara fotsiny fa raha vao mitsofoka ao anatin'io ianao dia izany mandray an-tanana mamerina an'ilay izy. Afaka manara-maso izany hoe isan'andro, Tompo, inona nataoko androany? Inona nataoko androany? Satria ilay androany ho vita rariva. Ary tsy afaka ho ajanontsika hoe aleo ajanona kely aloha ny androany. Fa mandeha foana io. Fa ny fahatongavan-tsaintsika ampifandray ny tombonandrontsika amin'izay andrasan'Andriamanitra avy amintsika ilain'izay. Isika ao anaty raha équipe de football ny resahako.
dia resakisika momba ny fanoharana omeny Jesosy momba ny corps du Christ. Ao anaty football, ao anatin'ny équipe de foot, rehefa misy mandaka baolina ka maty ny baolina dia inona zavatra mitrango amin'ny ekipa? Faly. Mioraka daholo na ny eny amin'ny terrain na ny eny amin'ny gradin, na ny miatrika na ny tsy miatrika, ny remplaçant dia maninona? Miara-mioraka. Fa ny ratsy fo tonga dia misaina, tokony izany nandaka an'iny. Azonareo ve le izy? Eo amin'ny fiainana, fiainam-panompoana ohatra, tsy voatery ianao daholo no mandaka ny baolina rehetra. Ary raha ohatra ka te handaka baolina daholo tsika rehetra, tsy ampy le baolina anankiray, tsy maintsy mifandamina tsika. Le fifaliana tsy tokony any amin'ilay hoe nikasika baolina ny tongotro, tsy izay, fa ny fifaliana mikopaka ny arato. Raha mijery zao ny tantaran'ny apôstôly, iza no miverimberinao amin'izy 12 mirahalahy? Mino fa tsy teny hoe Jodasy kosa ianao. Petera, John, Jacob, izy telo lahy. Fa nareo ve mieritreritra fa izy telo lahy rery ve ny tena mba nanao an'ny tompo tao? Sa rehefa tsy voatantara dia tsy nanao? Misy zavatra tsy nitantaraina intsony to satria fa be loatra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Karazana ohatrany hoe, inona fitenen'izany? Ohatrany hoe échantillon nasehoan'Andriamanitra le nitantaraina, fa ny tsy nitantaraina tsy azonao veroka. Alléluia. Eritrereto zany Thomas zany zao, Thomas, lay niteny hoe tsy mino ao izy raha tsy mahita, misehon'i Jesosy amin'izay hoe tsapao amin'izay raha hitako eo raha mino ianao. Dia eritreretany hoe ndia hitsapan'i Jesosy ohatry mipaozy, dia vao nahatsapa tonga dia malefaka hoe tompoko sy Andriamanitra. Toy izay Jesosy, satria nahita ianao dia mino. Fa ary zareo tonga isan-kalatsinainy vao maraina le hitanao le andro ririnina en plus ny efa miakatra, fa mbola tonga hivavaka zareo hijery anatsitany fa inony. Fa te laza aminao Thomas fa reo olo reo sambatra lavitra ny hoenao. Enao le zany teneniko izany mba sy fifaliana ao anatinao vao ohatrany dia aiza koa hoe dia. Fa io Thomas io rehefa nampiasain'Andriamanitra dia ny firenena mefara amin'ny stan rehetra ny fitainy daholo. Kazak, stan, Afghani, Paki, Ouzbekis, hatrany Inde. Ka tandremo sao dia mijery anazy ianao dia ohatrany hoe izy tena apôstôly ny tsy finoana. Tsy hoe apôstôly ny tsy finoana izy. Apôstôly tsy nino izy fa nampiasain'Andriamanitra avy eo, na tsy nitantaraina aza. Mety tsy ho tantaraina ianao, ho Jezu ny Tompo, rehefa hiverina honeraka izany. Ary ao maso le fiainam-panahy tsy nohony amin'ilay hoe andray valim-pity vetivety eto ambonin'ny tany. Aleo misainvesta amin'ilay valim-pity any an-danitra. Ary ny andehanantsika ihany koa tsy nohony amin'ny valim-pity, manjary lasa manompo valim-pity ianao. Fa nohony amin'ny fahafantarantsika fa any Jesosy dia ho antsika. Apokalipsy 1:24, point faharoa mahakasika ny fiverenan'i Jesosy. Ho fafany ranomasy rehetra. Alleluia. Nohony amin'ny fotoana moa zany tsy afaka ataontsika ilay hira fa somasabotsika manam-potoana tsara. Amen. Hainareo tiako tenenina. Inona tiako tenenina? Misy mpanjaka. Ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masiny, tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitaraina na fanentainana, efa lasa ny zavatra taloha, efa tapitra ny ady. Tia hery ve ianao? Message ultime atonga amin'ny fiainam-panahinao tsy ho reraka intsony dia ny fahafantaranao fa tapitra io rehefa miverina izy. Ny tompo tsy teny hoe tapitra io rehefa vita ny tenin'ny pastera. Izay mifampijerijery eo zany hoe inona ny tenenao teo tsy nitranga izy, tsy izay teneniko.
fa rehefa iverina izy misy dika be zany. Ndraotsika mantsy anompo promesse indray. Nefa Jesosy ny teny fa rehefa iverina ilay izy ny tapitra. Tena akaikinao Jesosy ny teny hoe fa misy zavatra tapitra hoe rehefa iverina izy. Zay no mahatonga anao hoe maniry fatratra hoe mba ho tapitra hoe mba hiverina izy dia manomana tsara ny fiainam-panahinao. Raha fantatrao fa hiverina izy dia fantatrao misy karazana fiainam-panahy takia ny fiverenany. Matoa ianao mbola velonaina, mbola omen'Andriamanitra tombonandro mba hahafahanao manomana ny fiverenany. Inona no mahatonga antsika mila manara-maso ny fiainam-panahintsika? Tsy azonao atao ambanin-javatra io fiainam-panahinao io fa hiantoka zavatra be dia be rapitso sy ratsy zay. Tena miangavy ianao aza manao kitotoany amin'ny fiainam-panahinao. Azon'Andriamanitra fararana io tafiotra sy ady zavatra lalovana misy etỳ amin'izao tontolo izao, izay niteneniny hoe etỳ amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana. Nefa matikiozy izy za efa naresy izao tontolo izao. Point faharoa resantsika mahakasika ny fahafahana manomana sy mikarakara ny fiainam-panahy dia ny asarobidy ny communion. Ny communion dia fiarahana faratapony amin'Andriamanitra. Eritrereto anie eritrereto anie Enoka nanjavona. Dia ny zavatra voalaza tao satria niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ny dingan'ny communion niaina ny Enoka dia niaraka be tamin'Andriamanitra. Ny dingan'ny communion hitondran'Andriamanitra anao, izy mihitsy miditra ao anatinao mba ho mihoatra lavitra noho ny iarahany tamin'ny Enoka no iarahany aminao. Pasteur, misy tsara lavitra noho ny iarahany Enoka tamin'Andriamanitra ve? Ohatry ny iarahan'i Jesosy tamin'ny rainy. Ny communion ultime na ny faratapony amin'ny communion dia nentin'ny fanamasina. Baiboly dia milaza fa Jesosy nitondra fahasoavana, Andriamanitra ray naneho fitiavana, fa anisany hamantarana ny fanamasina communion. Mila mahay miaraka amin'ny fanamasina ianao zany, fa ny fanamasina anao nampy anao anamorana ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra. Teneno akaikinao, araho maso ny communion anao. Matoria maraina. Matoria maraina. Tsy haiko ny tomponareo reo miteny zany fa nenay ohatry ny tsy miteny zany. Ny tompo any aminay ohatry miteny mifoaza indray ry zanako. Rendez-vous antsika any amin'ny sekoly. Tadokamo anga ianao zany? Reseo io anaka. Sory potifotsy. Tana amin'ny sasa. Kony sady anelingelina ny mpiara-manompo koa ny vao maraina. Ozy Jesosy amin'ny Jaona 15:5. Zany voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy mahay. Raha atao midika teny hafa hoe aza mitetateta hisaraka amiko. Aza manandrakandrana ny hisaraka amiko. Aza diso hevitra raha sendra hisaraka amiko. Fa eto Jesosy izy tsy manao menasy, ny tompo tsy manao menasy. Mame vérité fotsiny izy hoe raha misaraka amiko ianao dia vita. Tsy ho vita ny zavatra rehetra. Fa tsy mahazo aina ianao. Misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy. 7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra eto amintsika, tsy defi manenjika areokoro fa fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy famitana baiboly anatin'ny tapabolana fa fiovanao anatina verset biblika anankiray. Faly daholo ny tsy navita namaky baiboly rehetra. Tody manao zao mitsiny sotra Andriamanitra. Satria ny programan'i Jesosy ianao tsy hanenjika quantité. Hoe voninahitro Andriamanitra fa voavaky daholo ny salamo voalohany ka hatramin'ny salamo fa 500 ary ny atsasany vita tsenjery vao maraina. Tsy an'le izy. Ianao ve miaina salamo? Vao fo maraina avy ianao dia miarama vady aman-janako. Misaorany Jehovah ry fanahy. Aza reto anatiko misaora ry anarany masina. Za ve ny ataonao vady aman-janako? Sao dia tsy zay manjary matiantika tsika satria izy tsy hoe parole fotsiny fa vy. Zay mahatonga Jesosy ny teny zay lazaiko aminareo izy maninona?
fanahy sy fiainana. Tsy tonga hanaitra antsika Jesosy amin'ny zavatra tsy fantatsika, fa tonga hanampy antsika Jesosy mba hanana ny fiainany. Tena akaikinao Araho akaiky ny fiombonanao amin'i Jesosy hoe tsy defi manenjika rekorna famakiana Baiboly, tsy defi manenjika rekorna ora ivavahana, tsy defi manenjika rekorna fanompoana vita, fa communion maneho fiovana. Tsy mampaninona na tsy fantatrao raha amin'ny Baiboly, teny anankiray ny fantatrao. Inona re ohatra ny teny anankiray mba fantatrao hoe nampahantrany Kristy mba hampanan-karena. To dia hita be misy hoe tia hanan-karena be. Azonareo to dia hitany ela izy. Teny anankiray fananovanao, nampiarinao teo amin'ny fiainanao. Ahoana no ahafahan'le teny hivady eo tonga pratika izay le fanaraha-maso? Manokana fotoana ianao andiny tena, ametraka an'le modelin'le teny ho modèle anintsy ny fahazaranao. Ohatra hoe zatra ianao rehefa test dia tsy maintsy miteny, dia raisinao ny parole. Inona ny zavatra nampianaran'Andriamanitra antsika? Inona ohatra? Mangina. Inona koa? Inona le nitenen'ny mpanompoandriamanitra teo? Inona dika le mangina ozy izy? Tsy hoe vava tsy miteny. Manetry teny ohatren'Andriamanitra mba anaiky an'le lalana, dia mianatra mampiasa fo. Tsy tonga dia monomonina any anaty na manometsiny na misaina tonga dia vengeance sera terrible. Mba mianatra teny akaikinao misy zavatra ianarana ane. Zay ne ny mahasekoly an'ity hoe. Dia mianatra ianao, tsy voatery tonga dia tsy maintsy hoe maneho fahatezerana be. Tsy hoe tsy maintsy manao réaction fa misy zavatra tsy zakanao. Misy réaction fa ohatran'ny kely le réaction, misy foana ihany. Fa mianatra mba tsy manao réaction. Enarana. Io communion io dia tanteraka. Rehefa tonga ny fanamasina ka manampy anao ka ekenao. Averiko important be ny fifandraisanao amin'ny fanamasina fa hanao miaina communion. Anisan'ny zavatra anankiray voalaza amin'ny Paoly apôstôly mampalahelo amin'ny fanamasina dia inona moa? Efa haintsika eto izany. Inona mampalahelo amin'ny fanamasina? Sokafantsika ara ny Efesianina. Efesianina. Toko fa Efesianina. Tena akaikinao misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra hoe. Dia raha vao ataonao io hoe dia malahelo izy hoe. Efesianina toko fa 4:30 ka hatramin'ny 2:30 naran'i Jesosy. Ary aza mampalahelo amin'ny fanamasin'Andriamanitra izay nansiana tombo-kase ianareo ao amin'ny andro fanavotana. Fanamasina mitondra communion 2:30 esory aminareo. Tena akaikinao esory. Ianao manala, ianao manongotra an'ilay izy, ianao no misafidy manala an'ilay izy. Tsy Andriamanitra manala an'ilay izy hoe. Tsy manara-maso an'Andriamanitra ianao, fa manara-maso anao ianao hoe. Esory aminareo ny folentika, ny fahavinirana, ny fahatezerana, fitabatabana, ny fitenenan-dratsy, ny lolopo rehetra. 32. Ary aoka samy alemy fanahy namany avy ianareo ka ifampiantra, ifamela heloka tahaka namela an'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ny mampalahelo fanamasina zany tsy ianao tsy manompo. Manompo ianao an'Andriamanitra fa malahelo izy raha vao tsy manompo ianao. Tsy izay ny teneniny eto. Zavatra teneniny eto dia izao, aza tesitra ianao. Aza manana folentika, aza vinitra, tandremo ny tabataba sy ny fiainga amin'ny feo anao. Ary io fiaingana io tsy le any am-piasana, tsy aty amin'ny asa fanompoana, fa ao an-trano. Ao ianao no mitandrina mba tsy alahelo amin'ny fanamasina. Amin'izay le communion voazina. Araho maso. Zay mahatonga le 100 mètres vao niala tao an-trano misy zavatra dino azo iverenana anie zany. Ary jereo tsara le remarque fa raha vao ny hafa manao faute tsy afaka miverina intsony ty fiara ty fa tsisy marche arrière.
jereo ny amboteazo miverina any fa aleo dia andao any zany dia ny tompo ve tsy ahita sy anitsy antsika any fahadisoana taonao fa rehefa ianao amin'izay manadino nandre feo ana avy amin'ny tompo ny tena hoe ndahoantsika hiverina hoana azonareo amin'izay ve mila tsara fanahtsika mila tsara toetra mila tsara fo mila tsara saina mila tsara maso maso mijery tsara tsy voatery ho côté ratsy foana ny tsy maintsy hitondranao amin'ny fiainanao misy lafi tsara ny mahafinaritra be ao raha manaiky ianao iombona amin'i Jesosy tsy ampoizinao ny ivadian'io e alleluia fahatelo farany a ny mission ultime natongavan'i Jesosy a izay ilainao arahana maso hoe ohatry ny ahoana ny considération ty zavatra nataon'i Jesosy ty dia izy a maty ho anao raha maty ho anao Jesosy dia inona ny réaction anao isan'andro fa nisy anankiray izay nanaiky an'olotra ny ainy a hamonjy anao alleluia Korintiana 2:2 aminaran'i Jesosy fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo a afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vao ombo tamin'ny hazo fijaliana ny fahafantaranao fa nanolotra ny aino anao Jesosy ny fampatsiahivanao ny tenanao fa maty ho anao Jesosy dia anampy anao anara-maso ny fiainam-panahinao zavatra anankiray anatin'ilay izy aza vela horaraka tany izay efa natao tany aloha io tsaza ny teny zany aza vela horaraka tany izay efa natao tany aloha efa maty ho anao Jesosy aza vela horaraka izay zavatra izay ajao izy fa masina dia ny zavatra ataonao ataovy mifandray amin'ilay sakrifisy nataon'i Jesosy fa raha misy ny tianao dia izay namoy ny ainy ho anao amboariny saina mety misy problema mpitiavana alefasany amin'i Jesosy ny fonao tena sy erosily fa Jesosy rehefa miteny hoe tianao tsy mamitaka izy ny olona tsy manana an'izay fitiavana izay dia mety hiteny fa tia androany tsy tia indray raha pitso dia raha afaka pitso indray hony izy tia dia fantatra safa afaka raha afaka pitso hiteny indray hoe tia indray hony izy dia afaka herinandro tsy tia indray hony izy e tapabodray ohatran'ny tia indray hony e tsy ohatr' izany Jesosy rehefa tianao tonga dia tianao hatramin'ny farany tonga dia hatramin'ny farany amen teny kaikinao maty ho anao Jesosy hoe misy lanjany be zay hoe tandremo ny isan'andronao hoe fa manjary maty antoka ianao hoe Jesosy maty ho anao naka ny toeranao izy nefa tsy mety maty nanaiky ho tonga olona mety maty Jesosy marina nanaiky ho faty ho anao meloka rehefa matsiaro an'izany ianao dia hitandrina any amin'ilay fahafahana mitandrina satria nasaina manara-maso ny fiainam-panahintsika any amin'ilay fahafahana mitandrina rehefa avy eo am-panaraha-maso ianao zany a mitandrina mba hanana bilan tsara isan-kariva ao anaty vavaka hanana antony isaorin'Andriamanitra indray raha pitso maraina vao mifo anisan'ny zavatra tsy mampahazo aina dia ny fahatongavany atren'Andriamanitra dia hiteny hoe tompo fona aminao indray a fa le niteneninao mbola nataoko nefa fantatro fianao anangana fa tsy aposika indray raha pitso raha sanatry indray dia na fiainam-panahinao manao izay vavaka izay tena reno mihitsy hoe tsy mahazo aina fa ny tena mahafinaritra ny apitsony misaotra tompo nampijoroana ho aho omaly tsy nangarika amin'ny masoko omaly tsy nisaina zavatra ratsy aho omaly tsy nanampaniriana zavatra maloto aho omaly fa teo ianao niaraka tamiko nanampy ahy ianao tsisy teniteny foana avy amin'izao vava misaotra anao vao maraina izao wao misaotra Jesosy ampivavaka omaly atao vavaka izany dia ho hitanao fa hitanao Andriamanitra taontsika hitsangana hisaotran'Andriamanitra mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy a ampianao ampianarinao atsanganao ahintsinao a mankasitraka any amin'ny fotoana maraina nomenao leson izay irahanao vaovao izay vao maraina atao fiandohan'ny herinandro anara-maso ny fiainam-panahinay amin'ny fahatserovana fa hiverina ianao
amin'ny fafana manararoatra fa afaka miray sy miombona aminao zay noho ny amin'ny fanamasina miaraka aminay, amin'ny fafahana mitandrina fa efa maty ho anay ianao, tsy tokony hanao ambanin-javatra mba tsy ho faty antoka ho anay tompo ny fahadalanay, fa hijoro manomboka androany ara-pijoroany. Tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto, anara-maso ny fiainam-bavaka izy, ianao mihitsy no anaitra azy hibitsika eo ivoany ara-metraka fahazotoana hivavaka sy fitiavana vavaka. Naizanaiza misy ny tsiraray avy sy maheno an'izao fotoana izao miara-mivavaka, aoka ho ampy sy ho feno vavaka ny zanaka ao. Naizanaiza toerana andehanana na mandeha miasa na mandeha mission, naizanaiza tompo dia hisy le opportunité ahafahany mitokana mivavaka aminao. Aoka ny tsiraray avy anara-maso ny finoany mba hisaina tsara tompo hitahiry fiatretana madio amin'ny androm-piainany. Anara-maso ny fiombonana aminao, ny fifaliana manompo anao sy manao ny asanao ary maneho ny toetranao. Anara-maso tompo ny fanehoana toetra mba tsy hampalahelo anao amin'ny alalan'ny fovinitra, tezitra sy folentika zay mampalahelo anao. Tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto androany, any amin'le olana fototra ao amin'ny ara-panahy mihitsy ny tianao hovahanay, araka ny teninao teo hoe esory ny folentika. Misaotra Jesosy fa misokatra ny lalana, afaka hilamina ny zavatra rehetra, ary herinandro feno fahasoavana ho anay ty herinandro ty. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Mazoto eo na vetivety ary. No fanatintsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra, ho fisaorantsika ny tompo a. Rapitso sekoly mpanasitrahana eto miaraka amin'ny pasteurtsika, pasteur Rodolphe, manasanao mpitiavana anamboatra fotoana ho avy eto a. Ny tompony hanampy anao ny fandarana an'izay fotoana izay mba ho afaka hanatrika eto loatra ny volokatra ny farany. Larobia sekoly tokantrano miaraka amin'ny pasteur Mama, tonga etsika hianatra momba ny tokantrano. Tsy hoe sekoly tokantrano tena hoe pratika ny ao an-trano, ary important be zay satria zava-poana ny fanompoana ataontsika ety ivelany sy ny any am-piasana sy ny any ivelany tokantrano raha tsy haintsika ny mandamina ny ao an-trano. Dia anasanantsika mpitiavana misavatra be dia be azon'Andriamanitra zaraina amin'ny alalan'ny mpanompony ny amin'ny pratika ny tokantrano afaka ny ho sambatra sy hotronon'Andriamanitra. Somasabotsika etsy amin'ny trampokon'olona amboarany fotoana. Ianao eny ny manamboatra an'ilay fotoana e, dia rehefa tonga manatrika eo ianao dia ianao ny voata satria nandray tenin'Andriamanitra. Amen. Tsangana ary dia tsofina rano ianao ny amin'ny fatateran'ny fotoana androany. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fatateran'ny fiadanan'ny tompo ao anatinao. Mahita fao karazan'olona vaovao ianao androany maraina, olona sarotiny. Ovy amen fotsiny aloha. Olona sarotiny amin'ny fiainam-panahiny. Mahitanao tena hisy iova amin'ny fomba fiatrehanao fiainana. Tsy mampaninona raha sarotiny amin'ny kirarinao ianao ohatra. Fa tian'Andriamanitra tahaka ny fahasaro-piaronao amin'ny kirarinao sy ny fanananao amin'izay rehetra misy eo amin'ny fiainanao. Ny tian'Andriamanitra mba hampasaro-piaro anao koa ny amin'ny fiainam-panahinao. Mahita fa hisafidy ianao anilika an'izay rehetra programa tsy aplamina amin'ny fiainam-panahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako fiadanana mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Tanteraka indray ny fijoroanao, ny fanomezanao fiainam-panahy mendrika sy midovidovotra tsara, miroborobo feno fahavokary ny atren'Andriamanitra, azon'i Jesosy hanotazana fruit tsara ho amin'ny androany. Ary mahita fa hitsiky ny tompo androany ahita ny fijoroanao. Mandehana fa io zavatra everinao fa tsy milamina io, ho alamin'i Jesosy ao anatin'ny toe-ponao mety fotsiny. Fahatezerana ny reglenao dia problema ny ampiasana no milamina. Fa melan-keloka ny livrenao dia misy zavatra tsy eritreretinao tonga dia aravin'Andriamanitra fotsiny satria manaiky ianao hiaina ny sitrapony aman-toetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tahian'Andriamanitra ianao. Zareo fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao